araka ny hitantsika eo amin'ny fafana moa zany dia vavaka sy fifadikanana nio ary ny boky ny Néhémie zay efa ny anarantsika kofa tamin'ny isika nanam-pikasana hividy an'ity trano ity dia fomba hafa no nitondrantsika azy tamin'izay ary nanomboka tamin'ny fandiniana sy fianarana n'io boky ny Néhémie io nanaovantsika lasy mihitsy raha tamin'izay fotoan'izay no nangalantsika zany hoe ahoana ny fomba fanao rehefa anangana na anorina trano ary zao trano nomeny ny tompo atsika izao dia vokatra koa ny zavatra nampitainy tamintsika tamin'ny alalan'ny bokyny Néhémie izay raha atao famitinana foy dia zao rava ny mandany Jerosalema amin'ny slaide faharoa io amin'ny toko faharoa zany no mampatsiahy an'izay andininy faha-17 rava ny mandany Jerosalema ary malahelo dia malahelo reo jiosy tamin'izany fotoan'izany satria ny tempoly dia endriky ny fanatrihan'Andriamanitra ary rehefa rava ny tempoly dia ny dikan'izany mampiseho fa tsy eo Andriamanitra zany lavitra an'Andriamanitra izy ireo ary zay no nahatonga azy amin'ny andininy faha-17 Néhémie hoe aroy aho tamin'izy ireo olona zay nangatahany zany ilaza an-tany vaovao ny any Jerosalema satria izy any amin'ny tany fahababoana ianareo dia mahita ny fahorentsika fa rava Jerosalema ary main'ny afo ny vavahadiny koa andeha isika anangana ny mandany Jerosalema mba tsy ahavoalatsantsika intsony ny faharavan'ny manda ny faharavan'ny tempoly dia midika fa latsa izany mampiseho fa nandao an'Andriamanitra izy ireo ary ny fananganana indray an'le manda zany fananganana indray an'le tempoly manda aloha no atao voalohany satria rehefa tsy ohatrany tamintsika nanao an'ity trano ity dia natao aloha ny sécurité rehetrarehetra sécurité incendiaire sécurité hoe novana daholo natao vy double inona ny ilazana an'ireny en sécurité zany blindé fenêtre porte blindé mba tsy ho avy ny mpanao akaso anapodika na animba ary koa na ny électricité ara dia namboarina satria mety ho may ireny fitaovana ampiasantsika ireny dia toy izany koa ny zavatra natao teto mba rehefa ho atsangana ny tempoly dia tsy ho rava indray rehefa avy eo dia ny manda aloha no namafisina zany tamin'izay fotoan'izay dia nambarako azy ny tanan'Andriamanitra izay nahasoa ahy andiny faha-20 sy ny tenin'ny mpanjaka zay nolazainy tamiko koa ary hoy izy ireo eny aoka isika hitsangana ka andrafitra azy dia nampahery ny tanany anao zany soa izany izy ireo zay zany zavatra nataony Néhémie voalohany indrindra ary rehefa vita izany dia miroso amin'ny vavaka isika amin'ny andininy voalohany chapitre 1er zany toko voalohany amin'ny Néhémie dia nahare zany vaovao zany izy fa rava ny manda potika avokoa izy ireo ary hitantsika ao amin'ny slide faha-5 dia mametra-panontaniana i Néhémie hoe fa nahoana ohatra antsika rehefa misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia mais pourquoi ça nous arrive fa maninona inona no antony zao fahotana zao fisehoan-javatra zao fahoriana izao dia ny valiny dia satria niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tanteraka le faminaniana nataon'i Jérémie toko 2:30 andininy 1:30 ka hatramin'ny 2:30 zay manambara fa rehefa miodina amin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia ho avy ny mpambabo
anababo azy ary hitondra azy any amin'izany tany fahababoana izany. Dia amin'ny slaide fa enina dia manoloana n'izany fahoriana izany dia misy zavatra vitsivitsy zany nataony Nehemia amin'ny maha-mpiandraikitra azy, amina mpitarika ny vahoaka ny ondrin'Andriamanitra azy. Rehefa nare izany izy dia nandeha nipetraka ary nitomany ary nandritry ny andro maromaro dia nifadianina ary nivavaka tamin'ilay Andriamanitra ny lanitra izy. Ny azo tsoahana amin'ilay izy dia hoe rehefa manoloana ny fisehon-javatra toy izany dia mahatsiaro ho voakasika fa tsy mialangalana koa ny mpiandraikitra toy ny Nehemia. Ohatra antsika koa zany maro amintsika ny mpiandraikitra, anio vao avy nitondra mbavaka ny sampana lehilahy kristianina dia ny ray mpianakaviana reny mpiandraikitra voalohany indrindra. Rehefa misy tsy fihetezan-javatra amin'ny tokantrano dia ny ray mpianakaviana no concerné voalohany. Ary toy izany koa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena dia Nehemia mahatsiaro mpiandraikitra voakasika voalohany izy, ary izay nahatonga azy ny vavaka ny tomany. Manarak'izay dia mahatsiaro koa ho anisany hoe tompon'andraikitra amin'ny zava-miseho. Io zany tena hoe nahatsiaro izy hoe tena tsy afaka hoe mijery fotsiny ny toe-javatra, fa mahatsiaro ho voakasika, fa tsy ampy izay fa nitaona ihany koa mahatsiaro hoe tompon'andraikitra matoa miseho zao zavatra zao dia nonony ao anatiny izy. Tsy afaka anilika andraikitra amin'ny hafa hoe ny hafa no nahatonga izao fahoriana izao, fa izy no amin'ny mampiandraikitra voalohany azy dia izy no nitaona an'ireo vahoaka mba hifadianina, hivavaka ary hitodika amin'ilay Andriamanitra ny lanitra. Dia izay no lesona voalohany azo tsoahantsika zany hoe rehefa sendra misy fisehon-javatra tsy mety na eo amin'ny tokantrano, amin'ny fiangonana, amin'ny firenena dia mahatsiaro voakasika ary mitaona ny zavatra azo atao voalohany dia ny mivavaka mifadianina. Totr'izany no ataon'ny fiangonantsika amin'izao fotoan'izao, manoloana ny toe-java-miseho hoe tseroa ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny tokantrano, ny fiainan'izao tontolo izao, ny fahasimban'ny tontolo iainana, zany rehetrarehetra zany dia manosika antsika zany tsy halangalana fa hivavaka sy hifadianina, ary koa mahatonga antsika zany handray andraikitra. Zay hoe réflexe d'un responsable devant Dieu. Tena hoe tsy afaka manilika andraikitra fa mandray andraikitra. Zao ary dia hitaty kajy indray no hitarika antsika amin'ny antom-bavaka. Hiditra amin'ny vavaka zany isika, ny sujet de prière dia efa hitantsika que le Seigneur accorde à tous le même réflexe devant toutes les situations que traversent nos familles, notre Église et notre pays. Ny raha ataon'izany dia ny filana fanampiny fahavalo dia misy andininy telo. Isan'ny andininy dia voalohany indrindra miara mivavaka tsororoa eny amin'ny plasy eny antsika, dia avy eo aorinan'izay dia misy ny diakona roa Michela sy Nano no hivavaka. Avy eo aorinan'ny andininy fahatelo dia ny filohan'ny sampana Tina sy Serge no hanao izany. Tonga zany dia mandroso eto anoloana eto izay mandray anjara.
vavaka tsororoa eny an-toerana.
aorian'ny andininy faharoa dia miroso mivavaka manaraka isika izay hoentin'ny Michel Asnano. Jesosy tompo malala dia mbola misaotra anao indray izahay tafavory eto androany. Misaotra anao izahay satria mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay miara mitondra-mbavaka ny fianakaviana sy ny fiangonanay ary ny firenenay. Ankehitriny Jesosy tompo malala dia indreto ny fonay izay mitambatra mangataka aminao ny omenao fo iray firehana mino anao ary mizotra makany amin'ny lalanao ny fianakavianay tsirairay avy. Ianao ny tantana izany fianakaviana izany, ianao no hiaro an'izany fianakaviana izany, tsy ho raviravian'ny ratsy, tsy ho simbain'ny ratsy, indrindra amin'izao fiainana izay hitanao ary tsy miafina aminao fa mizotra makany amin'ny faharatsiana tokoa Jesosy ary any amin'ny fahasimbana eo anivon'ny fahantrana dia matetika ny fianakaviana voasarika amin'ny zavatra izay tsy makany aminao akory, ka izany Jesosy no angatahanay aminao. Arovo ny fianakavianay tsirairay avy mba tena hanana lalana mahitsy makany aminao. Dia toy izany koa Jesosy apetraka eo am-pelantananao ny firenenay. Ianao mahafantatra ny fiainana izay anjadin'ny firenena amin'izao. Eo ny olana isan-karazany ny fahantrana, eo ireo mpitondra Jesosy dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa mba hiara hitodika aminay, ahalala atahotra anao amin'ny zavatra rehetra izay ataony hitondrana izany firenena izany ka tsy ampijaly ireo vahoakanao. Apetraka aminao ihany koa Jesosy ny fiangonanay FPMA manerana la Frantsa, na ny nasionaly izany na ny regionaly, dia apetraka eo am-pelantananao mba tena hiara hitovy, hiara hitempo fo tokoa izahay eo amin'ny fitondrana izany fiangonanao izany, ho an'ireo komity, ho an'ireo mpitantana isan-karazany eo anivon'izany fiangonana izany. Ianao no aniraka ny fanahy masinao amin'ny fahendrena anay tsirairay avy, ahafahanay tena aneo ny voninahitrao eo anivon'izany fiangonanao izany, ary tsy asa afa-tsy ny asanao ao anatin'izany fiangonana izany, ary hosay hanolo tena, hanolotra ny
eny fa na dia miainay aza Jesosy dia mba tena anaraka ny lalanao tokoa izahay. Dia izany Jesosy no vavaka hoentinay androany. Apetraka feno am-pelatananao izany ary misaotra anao izay satria fantatray fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao amin'ny fotoananao rehetra. Dia mitondra mbavaka ireo mpivavaka rehetrarehetra atao anatin'ny FPMA, eny fa na dia tsy mipitarika, tsy ny mpitondra sy ny komity ihany aza Jesosy, dia mitondra mbavaka azy ireny izahay. Ianao ny hitarika azy ireny hiangona atao anatin'ity tranonao ity, mba ahafahana izy ireny ahalala fa ny fiainana dia tsy misy tsinitsinona akory raha tsy miaraka aminao. Indraindray izahay dia variana fotsiny Jesosy amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny problemanay isan-karazany, ka toa zary manadino ny fiaraha-mivavaka aminao. Ka izany Jesosy no angatanay aminao. Tario ny fanahy masinao izahay tsirairay avy, ny olonao tsirairay avy, mba tena hizotra amin'ny lalanao satria tsy sitraka ao akory ny haveranay na dia iray aza. Dia misaotra anao izay Jesosy tompo malala. Amin'ny anaranao no nitondrana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola misaotra anao ihany izay Jesosy. Raha mbola nomenao tombonandro ihany amin'izao andro an'izao mba hafana indray tonga eto amin'ity toerana ity. Misaotra ihany koa Jesosy no nanomezanao anay izao fotoana izao, hafanay mivory eto anatrehanao, hafanay mangataka, hafanay ihany koa mifady aminy mba mangataka amin'ny anaranao izay zavatra etaentanay rehetra Tompo. Apetraka feno am-pelatananao izao fotoana izao Jesosy. Mangataka aminao izay Tompo, mba hanomezanao anay fo iray aminao, angataka aminao izay zavatra rehetra sitraponao fa tsy ny sitraponay Tompo. Apetraka feno am-pelatananao ny ankohonanay rehetra, na ny eto an-toerana, na ny any ampita, na ny any Madagasikara Tompo. Ianao no kitantana azy ireo ary omeo fo mahay mandray andraikitra tsirairay avy izahay Tompo, mba aizanay mitodika aminao rehefa sendra ny olana rehetra mitranga Tompo. Aza velanao variana izay indraindray izahay toa metimety ny fiainanay dia mihevitra izahay fa noho ny herinay sy ny heritsainay no ahafahanay miaina an'izany ary ny ahafahanay ihany koa manatanteraka izay zavatra rehetra. Kanefa adinonay tanteraka na dia betsaka ary ireo toriteny sy ireo teny fikasana rehetra izay nomenao anay, izay aininay isanandro makany am-piangonana izay mare izany, dia mihevitra, mbola mihevitra ihany izay fa mbola amin'ny herinay sy ny tanjaka ihany no avitanay izany zavatra izany. Tompo, mamindrafo aminay, mamindrafo aminay satria na dia tsy mendrika azy ireo dia mbola mindranao fo ihany, mbola omenao tombonandro ihany izay mba hafana ihany koa mivavaka aminao isanandro. Tompo, miosahy izahay, miosaina mahay mandray andraikitra mba hafana mitodika aminao isa minitra, isanandro Tompo, satria tsy mora ny fiainana ary zaza velanao izahay atoko tena ary mihevitra ihany koa satria amin'ny herinay ny hafahanay mantanteraka izany. Fantatra efa tsinitsinona izahay Tompo, tsinitsinona raha tsy eo ianao ka ampahafantaro anay mandraka rehefa izany Jesosy. Apetraka feno am-pelatananao ihany koa ny tanindrazanay Tompo. Maro izy ireo, maro ny makany am-piangonana, maro ny mitodika aminao, mivavaka aminao, kanefa vetivety dia manadino izahay, manadino fa ianao tokoa ne ka eo anilanay mandrakariva. Ampianaro izahay, ampianaro izy ireo ahay hifikitra aminao mandrakariva raha hiankina tanteraka ny fony mba hafahany Tompo
mandray ny teninao ahafahany mitondra ny fiainana eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny problema isan-karazana maro izany Jesosy aza velanao hisavoritaka ny sainay, aza velanao hipanika izahay satria tsapanay indraindray fa rehefa eo ianao tsapanay tokoa fa rehefa manankina izany eo amin'ny pelatananao izahay dia tena nananay tokoa ilay fiadanana izay nampanantenanao anay. Tompo mamindrafo aminay, mamindrafo aminay satria tsy mendrika izahay, mampatsahivy aminay mandrakariva Tompo satria tsy mahefana inona na inona izay raha tsy eo ianao. Ireo mpitondra anay ihany koa Jesosy io mba meo an'izany fiadananao izany, mba ahafahany mitantana izany tanindrazanay izany. Meo hery izy, meo saina izy Tompo, meo ihany koa fahasahiana hitodika sy hijoro hatrany amin'ny anaranao Jesosy mba ahafahany hitantana izany tokantrano, hitantana izany tanindrazanay izany. Tompo ty firenena izay mandray anay ity koa apetraka feno am-pelantananao izany Tompo, meo azy ny saina, meo azy ny fo ahafahany miankina aminao Tompo mba izany hitantana izany firenena izany. Ary ity fiangonana ity Tompo, misaotranao izay satria nomenao fiangonana izahay, tsy nomenao fiangonana kely fa dia nomenao ihany koa ny tsara indrindra arak'izay fampanantenananao izay nomenao anay isanandro na dia tsy mendrika ary izahay. Tompo apetraka feno am-pelantananao izany fiangonana izany, apetraka feno am-pelantananao ihany koa ireo mpitandrina rehetrarehetra eto amin'ny FPMA eto Frantsa rehetra Tompo. Ianao no ka ampahery azy ireo satria tsy mora ny fitondrana izany fiangonana izany. Anome hery azy ianao Tompo, anome ny fanahinao masina hitarika azy mandrakariva mba ahafahany ihany koa Tompo mitantana izany fiangonana izany. Tompo, betsaka ny zavatra tiana hingatana kanefa tsy takatry ny sainay avokoa izany, fa fantatray fa fantatrao izay mahasoa anay ka dia apetraka feno am-pelantananao Tompo izany fangatana izany. Ianao no ampiray sainanay tsirairay avy mba samby ahay hitodika aminao ary samby anana andraikitra avokoa izahay ametraka izany fiainana izany eo am-pelantananao mandrakariva. Amin'ny anaranao mahery Tompo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Aorian'ny andininy fahatelo dia ny filohan-tsampana Tina sy Serge no anatanteraka ny vavaka. Vavaka isika. Jesosy Tompo, ampianaro mivavaka izahay, omeo faharetana amin'ny vavaka araka ny fombanao. Ianao no filamatray, ianao no modelinay, aminao no tianay hanankinina ny mombanay rehetra, na oviana na oviana.
naizanaiza misy anay. Ampio izahay tsirairay afohy fotoana, afohy hery, ka hitodika aminao mandrakariva isan'andro isan'ora, ahafahanay manefy izay tokony ataonay rehetra, na eo amin'ny fianakavianay, na eto amin'ny fiangonanay, na eo amin'ny firenenay, naizanaisa misy ilananay. Dia ho kristianina anana fiainam-bavaka izahay, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Eny Tompo, dia mbola miombo-bavaka izahay zanakao mpanomponao. Misaotranao ny amin'ny fotoana ary misaotranao koa ny amin'ny fahavelomana. Eny Tompo, mangataka aminao zahay ny hanomezanao anay fo vaovao indray, fo madio, fo tony, mba haizanay mitantana ny fianakaviana, ny adidy eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny sampana, ary ihany koa ny adidinay eo anivon'ny firenena, dia mitondra mibavaka izany rehetra izany, mba hanananay saina mahay mandinika, mahay mandamina, satria tsy mora Tompo ny mitondra, na ny ao an-tokantrano izany, na ny eo am-piangonana, na ny amin'ny sampana. Koa dia ny fanahy masinao no angatahanay hanome saina, hanome tolotsainanay, ahaizanay manatanteraka antsaka sy andavany, ary indrindra amin'ny fotsotra sy madio. Eny tokoa Tompo, mivavaka aminao zahay ho amin'ny andraikitra rehetra izay ankininao aminay, amin'ny maha ray aman-dreny, amin'ny maha filohan-tsampana, amin'ny maha diakona, komity, dia mba ho vonona hatrany anay zahay amin'ny fampaherezanao, amin'ny fanatanterahana ny adidy samihafa rehetra, satria ianao no tokonay, ary ianao no mpitantana anay Tompo, dia fanilon'ny tongotray tokoa ianao, dia hazavao ary ny lalanay Tompo sy ny sainay rehetra, mba hiara-dalana aminao mandrakariva fa tsy ho mpanompo manadino, dia ho ampatsiahivinao aminay mandrakariva koa fa ianao no tomponay, ary izahay no mpankatomo. Antsitrapo dia aza vela herikerika akory ny sainay ho be fanontaniana na ho be ahiahy amin'ny tsoroa, fa dia meo hery, meo saina, ary aza vela hisaraka aminao zahay Tompo. Ifimbino ary araka ny fahasoavanao zahay Tompo, satria nanaiky ny hanompo ary vonoka hanompo, dia ianao hatrany no hiara-dalana aminay. Izany no asandatra ny vavaka Tompo, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra Tompo, hanao ny hery, ny ady ary ny voninahitra ho mandrakizay. Amen. Mahatsiaro ho voakasika noho ny toe-javatra, mahatsiaro tena ho
tompona ndraikitra zay zany no toetsaina tao amin'ny Néhémie. Voilà les 3 réflexes de Néhémie: se sentir concerné et touché par la situation, se sentir responsable de ce qui arrive, et la 3e, c'est se mettre dans l'action, mandray andraikitra avy hatrany. Ary ny andraikitra avy hatrany efa hitantsika ilay izy tamintsika nanao trano, ary natonga nananganana an'ireny vavaka 3 minitra isaky ny fanompom-pivavahana zay ataontsika, dia hoe atomboka mivavaka aloha. Toujours commencer par la prière. C'est la première action, l'action la plus belle, plus noble. Zavatra tsy aoriana na atao akosoka fotsiny hoe no zavatra tika dia asio vavaka kely aloha e, fa tena hoe izay no action, la première action qui va fonder toutes les autres. Dia zay no nataon'ny Néhémie zany, manoloana ny zava-miseho. Dia ho jerentsika nge ny vavaka zay nataony. On va voir la prière de Néhémie dans le slide numéro 7. Indrisy ry Tompo, Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina ny fanekena sy ny famindrapo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Aoka hiaino ny sofinao, aoka hiaino ny sofinao, ary hihiratra ny masonao, mba ho henonao ny vavaky ny mpanomponao, izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny, andro aman'alina, ho an'ny zanak'Israely, mpanomponao, sy izay anekeko ny fahotan'ny zanak'Israely, izay efa nanotanay taminao, fa izao sy ny ankona ndraiky dia efa samy nanota avokoa. Izao sy ny ankona ndraiky dia efa samy nanota avokoa. Dia rehefa avy nampatsiahy ny ireo toetra n'Andriamanitra i Néhémie, hitantsika tamin'ny vavaka nataony teo, dia tsy tonga dia nangataka aloha izy, fa nampatsiaro fa Andriamanitra ny lanitra izy io, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, Andriamanitra mahatoky satria mitandrina ny fanekena, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mitandrina ny didiny, Andriamanitra mpiaino vavaka. Rehefa vita Néhémie no mampatsiaro izany toetra n'Andriamanitra izany, dia manambara indray kosa izy ny fahotan'ireo vahoaka. Ary tsy ny fahotan'ny vahoaka ihany no nambarany, fa ny fahotany izy Néhémie tenany sy ny ankonany. Zay no hitantsika indray zany ao amin'ny slide 9e slide, la prière de Néhémie, après avoir mentionné les attributs de Dieu, tout ce qui le caractérise, et lui il reconnaît les péchés du peuple. Mpanota izahay sy ny ankonana ny firenena manontolo, ary tsy ampy raha manamelo tena fotsiny teny hoe mpanota, mahantra, mibebaka, mifona, mivalo, fa mitoky ary mahatoky, mametraka zany fifonany zany eo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra. Il s'appuie sur la promesse de Dieu. Tsarovy dia ho vakitsika ny andininy fahavalo indray arak'ilay vaky teny io, mampatsiaro izy fa Andriamanitra dia tsy manadino. Tsarovy anie ilay teny nandidina ho an'ny Mosesy mpanomponao, raha manao hoe raha manao izay mahadiso ianareo dia ampely ianareo any amin'ny firenena maro,
zany hoe efa tenin'andriamanitra fa izay mivadika aminy dia lasa babo, kanefa raha mitodika amin'andriamanitra koa ary izay le vaky teny eo alohan'ny le teny faneva izay nifiditsika amin'ny fanorenana fanokanana ty trano ty hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hibebaka hifona ka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hieno any an-danitra hoe Andriamanitra. Dia izay teny izay tao amin'ny Mosesy koa no nampatsahivon'Andriamanitra hoe raha manao izay mahadiso ianareo dia hampiely ianareo ny amin'ny firenena maro aho, kanefa kosa andiny fahasivy raha miverina ianareo, raha miverina amiko ianareo ka mitandrina ny didiko sy mankatoa azy, araka ny loha hevitra an'io hoe mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra fa mitaky fankatoavana izy, mitandrina ny didiko sy mankatoa azy ianareo dia isy voaroka hatrany amin'ny paravodlanitra aza ianareo, na dia efa babo azy ianareo dia ho avy ihany aho, izy tompo mihitsy ny tonga any amin'ny tany fahababona anangona ny vahoakany ary hitondra azy indray eo amin'ny toerana amin'ilay tany Kanana, tany tondra dronono sy tantely. Hoentiko eo amin'ny toerana izay nofidiko, ampitoerako ny anarako ianareo. Hitanareo fa mitovy amin'ny teny izay fiditsika hoe toerana izay nifidiko, efa nifidiko sy namasiniko ty trano ty, ampitoerako ny anarako. Dia izany dia tsarovanaandriamanitra foana ary tsika dia mampatsiaza itenin'Andriamanitra hoe Tompo, tsarovo le teninao fa efa nifidiko sy namasiniko ty tany ty, ny foko sy ny anarako mitoetra ao mandrakizay. Dia izay no teny Nehemia etiko raha ao anatin'ny fahababona ny zanak'Israely, dia izay no ikasihan'ny fon'Andriamanitra. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao izay navotanao avy tamin'ny herinao lehibe avy tany Ejipta, tamin'ny tananao mahery, koa mitaraina aminao zahay Tompo, mianoho ny vavaka ataon'ity mpanomponao ity sy ny vavaka ataon'ny mpanomponao rehetra, les solidaires, solidarité dans les prières, vavaka ataon'ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fatahorana ny anaranao. Ambinina neny mpanomponao anio ary aoka ahazo famindrapo eo amason'ny mpanjaka, satria tsaroantsika fa andeha iona amin'ny mpanjaka Nehemia ary tsy mahazo maloka ny endriny fa raha vao maloka ny endriny dia tapadoa izy, nefa izy dia malahelo ary nitomany noho ny faharavan'ny mandany Jerosalema, dia milohany ionana amin'ny mpanjaka aloha dia ny vavaka no natao voalohany ary ny vahoaka ray manontolo miombona amin'izany vavaka izany. Efa nataontsika izany teto amin'ity fiangonantsika ity tamin'ny lafiny zavatra maro, raha nangataka reçu fiscal tsika dia ataovy mahita fity amin'ny miandraikitra n'izany reçu fiscal izany, satria ny zavatra re dia hoe sao dia mampigadry zany na sao dia voaroiroy amin'izany ny fiangonana, kanefa ny aloavana amin'ny vavaka ny asan'Andriamanitra dia hitantsika hatrany ny vokany. Dia izany tsy tsika namorona azy fa ny soratra masina no mampianatra antsika hanao izany. Dia izay vavaky Nehemia izay koa no ndeha ampiaritsika indray zany amin'ny toy ny vavaka izay ataontsika rehefa avy eo isy olo anankiroa taty kajy no ampatsiahantsika an'izany dia zao hoe que notre Dieu donne à nos responsables de savoir se substituer à son peuple. Tsy hoe rehefa vahoaka ireo mafilo, Mosesy tsy mba nanao an'izany raha nanao sary olona volamena ny zanak'Israely, fa Andriamanitra no natony hoe tsarovo ny teninao izay nateneninao tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia izany koa ny mpiandraikitra zany dia miray fo, miray iaina, miray fahavoazana, miara-maty, miara-velona amin'ny vahoaka tahaka ny nataon'i Jesosy lay tompontsika zany raha orintsika dia tonga nanatona antsika izy. Dia que Dieu donne à nos responsables d'apprendre à compter sur les promesses de Dieu dans leurs fonctions et leurs prières. Indray alay mpanatsika hiakin-doha amin'ny zavatra hafa, tsika ny mahalala azy, tsy ampy ny fotoana nonana hoe hiankina amin'izao, hiankina amin'izao, fa
ny antony vavaka ataontsika eo zany dia hoe ny mpiandraikitra ny tomponandraikitra eo amin'ny fiangonana indrindraindrindra reo tomponandraikitra voalohany dia izao iray aina raha ivatsy amin'ny vahoaka n'Andriamanitra reo zanak'Andriamanitra ary koa reo mpiandraikitra voalohan'ireo dia atoky ametraka ny zavatra rehetra ny tetikasa rehetra ny fikasana rehetra ny fomba paikady rehetrarehetra eo ambany fitantanan'Andriamanitra. Araka izany voalazany ray aman-drenitsika izany dia ny hira 603 no ataontsika amin'ny feony 332 dia ifandimbiasana isy tantara be ny vavaka arak'izay voalaza teo izay. Jesosy io tena sambatra tokoa izahay ondrinao fa ianao mpiandry soa sotranao izay Jesosy io noho izany fahasoavana lehibe izay tsy takatra izany. Tompo indreto izahay izay rehetra responsable ny tenako indrindra ihany koa miankohaka eto aminao satria mpanota tsy mendrika Tompo. Tsy mpanota tsy mendrika Tompo ny tenako any mifona aminao izay Tompo. Mpanota tsy mendrika izay satria tsy manana fanetretena. Betsaka Tompo ny zavatra tsy mety ataonay na amin'ny fomba fiteny izany amin'ireo havanay, ireo namanay, amin'ny fihetsika. Eny indraindray mety tsy araka ny eritreritray kory fa dia mandeha ho azy eny dia tsy mety izany Tompo. Tsy mendrika ny ho zanakao izany Tompo. Tsy mendrika ny ho toetra responsable izany Tompo dia mifona aminao izay Tompo. Mety betsaka Tompo ny namanay voatsindronay responsable amin'izany toetra tsy mendrika izany dia mangataka aminao izay Tompo mba hamela izany mety ho alahelo izany aminay izy ireo. Tena tsy mendrika ny ho zanakao izay Tompo. Anefa mino nefa izay fa ianao izay efa namonjy anay hamela ny elokay ary hanampy ihany koa ireo namanay hamela izany elokay izany. Mangataka aminao izay Tompo. Marina fa tsy mendrika izay. Omeo hery izay, omeo fahendrena izay hiankina aminao tanteraka. Tsy hitsahatra amin'ny ora, amin'ny segondra indrindra izay hita amin'ny fiainanay mba hitodi-doha aminao. Mandrakariva, tsy hitsahatra ny hitodi-doha aminao ninonninona eto amin'ny fiainanay na amin'ny zava-mahaory izany na amin'ny zava-mahafinaritra izany fa indrindra amin'ny fomba hitondrana ny reto vahoakanao ho amin'ny fanjakanao Tompo. Ampio izay Jesosy io. Tsy mora izany nefa ianao no safidy anay dia matoky anao tanteraka izahay. Izahay rehetra Tompo no hiaraka hifankatia. Tsy mora koa izany satria samy manana ny hevitray tsirairay avy izahay, samy manana ny toetranay tsirairay avy izahay. Nefa izany rehetra izany dia natao hifameno
ary ananay hevitra tsara sa indrindrandrindra fahendrena hiaraka hitantana ity fiangonana izay nametrahanao anay ity. Dia misaotra anao sahady izay tompo fa fantatray fa ianao no efa nialo lalana anay, ianao no mbola hialo lalana anay ninonninona amin'izay rehetra nametrahanao anay. Dia hifikitra aminao mandrakariva izahay rehetra, hiara hifampitantana, izay rehetra responsable, ireo rehetra mpiangona koa, na responsable any amin'ny nasionaly zany na regionaly na eto amin'ity fiangonana ity, mba hikatsaka mandrakariva ny fanjakanao. Dia apetrakay aminao tompo izany vavaka izany, izany ataka izany, fa ianao no Andriamanitra lehibe izay efa niterainay teo ary hoterainay mandrakizay. Amaly izany vavaka izany izay amin'ny fonay tokoa. Amen. Mbola ary vavatsika. Lehibe tokoa ny fitiavanao tompo satria mbola menao izao fotoana izao izay fotoana andinianay tena sy iresahanay aminao, hifonanay aminao amin'ny tsy famendrehanay. Eny matetika izay dia tsy manaraka ny didinao fa mandeha araka ny fahalalanay sy ny fahaizanay. Mifona aminao izay tompo ary ianao hanavitra anay amin'ny fiainana rehetra, indrindraindrindra amin'ny adidy aman'andraikitra izay napetraka ao taminay. Mino izahay fa ny fitiavanao no nametrahanay ho mpiandraikitra eto amin'ity fiangonana izay nomenao anay ity. Ary mbola misaotra anao amin'ny fitantananao satria ny mpanomponao no anisan'ny nikarakara sy nitantaninao miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra nazahoana izao toerana hivavahana izao. Fitiavana lehibe no atolotrao ny vahoakanao ary dia mbola manolotra ny fisaorana feno sy ny fiderana ampitiavana tanteraka sy ampanatretena izany fahasoavana lehibe izany. Eny, niangaranao ny Tafax Marsay ary mino izahay fa ho ampitomboanao hatrany ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra satria indraindray izay dia mivily lalana, sahirana mahita tsy manao ny discernement araka ny sitraponao ka magnataka ny famoram-ponao anitsy anay amin'ny izay zavatra tsy mety rehetra sy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia mametraka ny fikasana rehetra sy ny fiainan'ny fiangonanao ary ny vakanao eo ampelantananao hatrany tompo ka tsisy afa-tsy ny voninahitra irery ihany no hamirapiratra. Amin'ny naranao Jesosy nanao izay mivavaka izany. Amen. Miray aina, miray fo.
amin'ny zareo zanak'Andriamanitra ary mianatra matoky ny fitantanan'Andriamanitra, savoir se substituer au peuple de Dieu et apprendre à compter sur les promesses de Dieu dans nos fonctions et dans nos prières. Ary Néhémie rehefa avy mivavaka dia ny slide faraiky ambin'ny folo dia manao paikady na plan d'action filazantsika azy. Voalohany dia mizara amin'Andriamanitra ny olany. Andriamanitra no nizarany voalohany ny olany. Indray tsika rehefa misy fisehoan-javatra dia ny hafa aloha no izarana azy. Tsy hoe tsy tokony atao zany fa aoriana, fa ny an'ny Néhémie dia Andriamanitra aloha no nizarany, nanambarany, namongarany ny tao am-pony. Ary faharoan'izay dia tsy izy rery ihany, satria hoe izy Néhémie, izy no mpitarika dia izy no mahavita ny zavatra rehetra, fa ny taominy avokoa, na sainy avokoa ireo mpino rehetra mba hitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany vavaka izany. Ny antony vavaka izay mazava tsara tao amin'ny Néhémie arak'izay nivakiana tamintsika teo dia hoe mba hahita fity eo mason'ny mpanjaka, satria izy no mpanandrana ny divain'ny mpanjaka tamin'izany fotoan'izany, zany hoe manatana-kavanana, manana toerana privilège manokana, dia nampiasany izay privilège izay mba ahafahany miresaka amin'ny mpanjaka. Nefa araka ny lazaina teo hoe tsy afaka miaona amin'ny mpanjaka izy raha vao malokendrika, dia izay no nivavahany izy sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra mba ahita fity eo amin'ny mpanjaka. Ary izay le tombony manokana azon'izay, izay privilège izay, dia tsy tiany hoe ho tazomina dia eboeboana hoe izy no manana privilège, manana tombony manokana fa ny vahoaka kosa dia avelany hijaly, fa tiany mba higioka izany tombony manokana azon'izany koa ny vahoaka. Il veut que son peuple puisse profiter cet avantage qu'il a en tant qu'échanson du roi. Dia izay no zavatra voalohany zany tao am-pony. Ny toko faharoa amin'ny slide fahatelo ambin'ny folo dia hita tokoa rehefa misy zavatra atao toy izao, ary izay atraniko ny hitandremantsika zany, dia hita hoe Néhémie dia resy lahatra fa tsy izy no acteur, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Dieu aurait pu choisir un autre, choisir quelqu'un d'autre à sa place, mais lui, il est conscient que ce Dieu qui dirige ses pas, ses prières, son plan d'action, tout ce qu'il a dans sa tête vient de Dieu. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait vient de Dieu. Ny slide fahaefatra ambin'ny folo dia mampiseho amintsika fa raha izany no tao amin'ny toe-po sy toe-tsainy Néhémie manomboka ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny vavaka, toujours commencer par les prières, ary mitaona ny vahoaka rehetra iombom-bavaka tahaka ny ataontsika izao, ary koa
rehefa avy mitona ny vahoaka rehetra hivavaka dia misy koa ny hetsika ataony rehefa avy eo hoe tsy mijanona mivavaka fotsiny hoentina mambavaka apetraka amin'ny tompo fa tonga ny fotoana izay ionana amin'ny mpanjaka. Dia avy ary Nehemia manazava izany eo amin'ny manoloana ny mpanjaka. Amin'ny andininy 7 amin'io slide io no ahitantsika izany teny izay nambarany Nehemia tamin'ny mpanjaka izany. Jerentsika ovakitsika le izy ny toko 7 Trafady saoty kely le amin'ny toko 2 azafady andininy 7 azo vakitsika amin'ny andininy 2 le izy apitsika le slide. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Nehemia: nahoana ny malahelo tare ianao kanefa tsy marary tsinona? Tsy zavatra hafa izao fa alahelo-po mihitsy, dia raiky tahotra indrindra aho satria fatany fa tsy azo atao zany. Dia andininy 7 izay no amin'ny slaitsika. Dia niteny tamin'ny mpanjaka i Nehemia hoe lavelona anie mpanjaka, nahoana moa tsy alahelo tare aho raha rava ny tanàna misy ny fasan-drazako sady efa levon'ny afo ny vavahadiny? Dia hoy ny mpanjaka tamiko: inona ary no angatahanao? Dia nivavaka tamin'ny Andriamanitra ny lanitra aho aloha. Izay vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fity eo masinao ny mpanomponao, dia alefaso ho an'ny Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fasan-drazako mba hanamboarako izany. Ary hoy ny mpanjaka izay nipetraka teo anilan'ny vadiny tamiko: aharitra firina nefa ny dianao ary rahoviana ny verina. Dia sitraky ny mpanjaka ny andefay ka nilaza fotoana taminy aho. Hoy koa aho tamin'ny mpanjaka: raha sitraky ny mpanjaka, aoka omena taratasy amin'ireo gouvernaora any andafin'ny Eufrate aho mba hamelany ahy handeha hatrany Joda. Omena taratasy ho an'ny Asafa mpitandrina ny alan'ny mpanjaka koa mba hanomeza ny azo anaovana ny vavahadiny manda izay momba ny trano sy hanaovako ny manda ny tanàna ary ny trano izay toerako. Dia nomeny ny mpanjaka ahy izany araka ny soa nataony tanan'Andriamanitra tamiko. Zay no valim-bavaka azon'ny Nehemia zany. Raha niaona tamin'ny mpanjaka izy tokony ho faty izy teo ambavahoana amin'ny fahafatesana, dia niteny nefa amin'ny mpanjaka hoe lazao amiko ary zay tianao. Dia tsy tonga izy dia zao ny ilaiko, zao ny ilaiko, zao ny ilaiko, zao ny lista, zao milan'izao, 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 fa zay le hoe toujours commencer par la prière. Alohan'ny iresahany amin'ny mpanjaka dia nivavaka tamin'ny Andriamanina izy. Dia nivavaka tamin'ny Andriamanitra ny lanitra aho aloha. Izay vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe reto ny lista mazava izay ilaiko. Zay koa zany toetra tsara andranatsika kristianina, indrindra ny mpiandraikitra manoloana an'ireo asa maro devant le besoin immense qui sont face devant nous. Dia manana an'izay réflexe zay foana hoe alohan'ny ilao bava dia mivavaka amin'Andriamanitra aloha. Andriamanitra mamaly vavaka. Dia hitantsika tamin'ny vaky teny teo fa nahazo fahazoan-dalana izy laissez passer, slide 16e slide, nahazo permis pour couper des bois de charpente, nresaka tamin'ny Asafa. Reny olona rehetrarehetra reny dia eo ambany fifehezan'Andriamanitra rehefa miteny ny mpanjaka
dia manaiky avokoa ireny. Ary rehefa miteny ilay amin'ny mpanjakany mpanjaka, rehefa miteny amin'ny mpanjaka ilay mpanjakany mpanjaka, dia manome ireny fahazaon-dalana ireny koa ny mpanjaka. Andriamanitra mamaly ny vavaky ny olona mahitsy fo sy madio am-panahy, fa mila mazava koa nefa ny tetikasa sy ny paikady, plan d'action. Dia hitantsika zany ny zavatra nataony Nehemia ny amin'ny slide manaraka, slide fa 17 izay efa nivakiantsika teo, nivaky teny 7, dia izay mivaky toy izao, dia tonga tany amin'ny gouverneur any Andafina Efrata aho ka natolotra azy ny taratasy ny mpanjaka. Tsisy resaka ono fa tena mazava, misy taratasy ny zavatra atao, fa tsy hoe zao ono dia eno ony, fa miaraka amin'ny zavatra mazava. Ary naniraka manamboninahitra sy mpitaingin-tsoavaly anatitra any mpanjaka équipé, efa misy olona irahan'Andriamanitra hanao ny asany, dia meny an'izay moyen de déplacement zay izy mitaingin-tsoavaly manamboninahitra hiaro azy, sao dia misy manelingelina satria asa goavana no ampanaovana azy. Mamaly ny vavaka ny vahoakany ireo zanany izay tia azy Andriamanitra. Dieu exauce les prières sincères. Dia hiditra amin'ny vavaka manaraka indray zany tsika amin'ny slide fa 20, dia angatahana hitatikajy mba hitarika izany fitaom-bavaka izany. Hiditra mibavaka manaraka tsika. Dieu exauce les prières sincères quand Dieu dirige les affaires. Il ouvre toutes les portes pour le projet et pourvoit à nos besoins. Il suscite des responsables disposés à servir. Et que le Seigneur dirige notre projet pastoral. Ny rataontsika mandritra ny vavaka dia ny firana 412. Voalohany dia mivavaka tsororo indray isika. Avy eo dia tonton Andry Diary no mivavaka aorian'ny andiny fahatelo dia Tamby sy Tati Ange aorian'ny andiny fahaefatra dia Tati Nivo sy Tati Zo.
Aoriana diny faharoa dia mangataka ny tonton Andry diary isika. Amen.
koa Andriamanitra mijery anay ny tokoto Jesosy Kristy mihaino anay fa izay FPMA dia manana etaeta ka tianay ankinina aminao izany. Manana etaeta izay mba ho anana izany atao hoe pastera Matiana izany daholo ny tafo rehetra eto ny FPMA. Manana etaeta izay Jesosy Kristy mba anana trano fivavahana ho anay manokana tsirairay izany tafo izany ka mba higoka tahaka ny FPMA Marseille ny tafo rehetra manerana ny misy Frantsa sy any ivelany ny FPMA. Topo amin'ny rafo aminay ataovy mahita fitia aminao izahay FPMA. Misaotra Jesosy. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ce temps de prière où nous pouvons encore t'apporter tous ces jets de prière qui nous tiennent à cœur. Merci car tu es un Père qui nous écoute et qui nous aime. Fais Seigneur que nous ayons le réflexe de te prier et de déposer nos projets à tes pieds de manière claire. Nous prions pour que tu puisses susciter des responsables disposés à te servir et que tu diriges nos projets pastoraux. Nous te prions Seigneur pour que tu puisses ouvrir une porte là où ton œuvre pourra s'accomplir. Fais que chacun de nous, tes serviteurs, fasse appel à toi pour que tu puisses les qualifier, que tu leur donnes les mots, afin que par la parole, la pensée, tu nous fasses connaître ta volonté. Fais que notre foi soit ancrée en toi et qu'on ait l'assurance que c'est toi qui feras ta volonté. Et dispose aussi nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous donner. En ton nom nous prions. Amen. Aorian'ny andininy fahatelo dia mangataka ny tamby sy taty ange isika. Prions. Seigneur, nous te glorifions d'avoir eu cet après-midi à consacrer ce temps de prière. Seigneur Dieu, nous sommes que des pécheurs. Tu connais nos faiblesses et nos craintes. Pardonne-nous. Tu es là avec nous, Seigneur, à l'écoute de notre cœur. Aide-nous à discerner nos besoins profonds pour ta maison, selon ta volonté d'accomplir. Seigneur, conduis-nous dans le droit chemin, car nous sommes que des instruments de ta provision. Donne-nous la force et éclaire notre route avec l'assurance de ton amour. Merci Seigneur de nous accorder le don de ta confiance en ta bonté et apprends-nous à grandir dans la foi. Amen. Misaotranao izay noho ny fitiavanao lehibe sy ny fikarakaranao tsy miova. Misaotranao noho ny nanomezanao ny zavatra ilainay rehetra araka ny fahasoavanao. Mangataka aminao izay ia ny mpitoro ny teninao izay miasa ho anao. Omeo anay ny fitiavana sy ny hery ilainay mba hatanteraka ny asa masina izay kasainay.
ianao no hita ny ara-batana ara-panahy ary ara-pitiavana azavela ho verisaina na ho kivy fa atoky ianao hatrany izahay amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen. Aorian'ny andiny fahaefatra farany dia mandroso amin'ny vavaka Itadinivo sy Tatizo. Mbola iaraka vavaka isika. Rirainay be fitiavano, indreto izahay mivavaka aminao, ny mba ritarianao anay, ahaizanay an'olo tena hanompo sy ho tompona andraikitra. Ampio izahay ho vonina hatrany hanompo amin'ny fo madio sy feno fitiavana, ahay hanome ny tenanay, ny andronay, ny fotoananay, ny fahaizanay amin'ny fampandrosoana ny asanao ho vonina hetra ny anaranao. Tompo, omeo anay ny faharetana amin'ny adidy, fahazotona amin'ny asa sy fahavononana anao ny asa famompona. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, fa ianao manavao tokoa isan'andro ny famindraponao aminay. Torak'izany koa no angatahnay aminao mba hanavaozan'ny responsable tsirairay avy ny fanoloran-tenany eo aminao isan'andro tahaka ny hanavaozanao an'izany famindraponao izany. Satria raha tsy ianao no mitantana anay dia tsy ho toy izao izahay. Ka aoka izay ahay mantatra isan'andro fa ny zavatra rehetra dia avy aminao, na dia izay heverinay fa kely indrindra ary Tompo, ny amin'ny fotoana, ny vola aman-karena, izay zavatra rehetra tsisy izay tsy noraisinay avy aminao. Ka ianao miantso anay, miantso ny responsable mba hanao ny asa izay nampanorahanao ny tsirairay avy, dia handeha arak'izay nandrahanao azy ny tsirairay, fa tsy olona ny jerena fa ianao Andriamanitra maniraka. Dia aoka hibanjina anao hatrany eo amin'ny asa fanompoana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Mandroso ny asan'Andriamanitra, nahazo fity, nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka, nomeny ny fahazondalana haka hazo, ny fitaovana maro isan-karazany, lasa nakany Jerosalema i Nehemia, dia toy ny vakiteny androany rehefa niomby an'Andriamanitra, niomby an'i Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, ny vahoaka marobe, dia teo rehefa arseo izay nandrara hoe raharao ireo mpianatra ireo tsy kikika,
zay ny vaky tenintsika nio dia tsy vozao zany fa hitantsika koa tamin'ny tantara ny mia rehefa araky voalazo io amin'ny andininy fahafolo amin'ny slide manaraka zany dia tsy faly indray ry Sambala sy Tobia Amonita. Ndiny fahafolo ny vaky toy izao: raha nare izany Sanbala Oronita sy Tobia Amonita dia sositra loatra satria nisy lehilahy tonga hitady zay asony zanak'Israely. Manapahavalo hatrany ny zavatra tsara indrindrandrindra voakan'Andriamanitra, ary eto dia izy roa lahy reto Sanbala sy Tobia no sositra no ny amin'izany fandroson'ny asan'Andriamanitra zany. Misy mpanompon'Andriamanitra dia Nehemia tonga anangana ny mandan'i Jerosalema dia tsy mahafaly azy ireo izany vaovao tsara izany. Raha toizatsika ny vaky teny andininy faraika amby folo dia rehtsika i Nehemia miteny eo amin'ny andininy faharoa amby folo ao hoe le zavatra nataon'Andriamanitra tao am-pony Skila Haker zany mba dia ny ananganana ny mandan'i Jérusalem, ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Andininy faharaika amby folo dia hoe tonga tany Jerosalema aho Nehemia ka nitoetra tany atelona. Eo na le teny dia tsy zavatra kisendrasendra atelona dia ilay telema nitrondro any Jonasy ary koa atelona Jesosy tao amin'ny fiaina tsy hita tao am-pasana zany dia toy izany koa i Nehemia nitoetra atelona tany Jerosalema aloha zay vao ny fo mbola alina izy dia izy ilay olombitsy vitsivitsy zany, olona vitsivitsy, fa tsy nisy olona hafa mbola nilazainy ny zavatra napetrak'Andriamanitra tao am-pony, satria mbola mila hoentinam-bavaka zany, mbola mila atao masaka tsara, fa tsy vao hoe nahare hoe nahazo fahazon-dalana anangana ny manda dia fa nolazana tetsyteroa, fa tsy maintsy hoentinam-bavaka ary zaraina amin'ny olona vitsivitsy aloha zany. Nefa tsy nisy olona nilazako izay nataon'Andriamanitra tao am-poko mba hatao an'i Jerosalema, ary tsy nisy biby netoka fa tsy ilay nitengenako ihany, dia nandeha alina aho mba nivoaka ny vavahady mankany amin'ny lohasaha tandrifiny loharano dragona sy tamin'ny vavahadiny jezika ka nyzany mandan'i Jerosalema zay rava sy ny vavahady zay levon'ny afo. Dia nakany amin'ny vavahadiny loharano sy ny farihan'ny mpanjaka ao nefa tsy nisy lalana azon'ny biby nitangenako nale akory, dia niakatra teo amin'ny lohasan-drika aho tamin'ny alina ka nyzany manda dia nitodika ka niditra tamin'ny vavahady mankany amin'ny lohasaha dia niverina indray. Zay ny andininy fahadimy amby folo zany dia hitatsika fa mandroso zany ny asan'Andriamanitra araka ny hitatsika eo amin'ny slide. Tsy nisy olona zany nolazainy Nehemia ny tetikasany aloha raha tsy olom-bitsivitsy zay eo amin'ny fiainam-piangonana dia misy an'izany foana. Misy ireo birao dia komity dia ny vahoakan'Andriamanitra ray manontolo, misy rafitra ambaratonga zany, rafitra tana-tohatra le izy, tsy hoe tsy fahatokisana aloha fa fomba fiasan'Andriamanitra zany. Na Jesosy tompo ara dia rehefa ampiseho zavatra izy dia maka telo lahy aloha, izy telo lahy no entiny nahita ny ovantareta ny tendrombohitra dia efa fanao any amin'ny fiangonana zany ao amin'ny soratra masina indrindraindrindra. Ny andininy fahaenina amby folo dia manamafy izany hoe tsy nahalala zay nalehako na zay nataoko nefa ireo mpanapaka, fa hatramin'izay dia tsy mbola nilazaiko tamin'ny jiosy zany, na tamin'ny mpisorona, na tamin'ny olona manan-kaja, na tamin'ny mpanapaka, na tamin'ny vahoaka sisa izay nanao ny asa. Ary hoy aho tamin'izy ireo,
ianareo dia mahita ny fahorintsika fa rava Jerosalema ary mai miafo ny vavahadiny, ko andeha isika anangana ny mandany Jerosalema mba tsy havoalatsa itsika intsony. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Dia zay no nataony Néhémie voalohany zany hitantsika afaka ianarantsika zany fahendrena lehibe zany vao mahare vaovao, tsy hoe ny vaovao ratsy ihany akory ny tsy azo ahely fa toute vérité, toute bonne nouvelle n'est pas à dire tout de suite, mais il faut que ce soit mûri dans la prière. Dia avy eo izy vao nitaona ny vahoaka hoe mitsangana aokatsika hitsangana anangana ny mandany Jerosalema. Zay ny slide faharoa amby roapolo 22. Dia ny 9:20 mivaky toy izao hoe dia nambarako azy ny tanan'Andriamanitro izay nahasoa ahy. Mba graveo any amin'ny disque dur atsika zay fa miverina intelo zay hatramin'izay vaky teny zay hoe ny tanan'Andriamanitra izay nahasoa ahy. C'est Dieu l'auteur de toutes choses. C'est lui l'acteur, le vrai acteur. Ny tanan'Andriamanitra no nahasoa azy sy ny tenin'ny mpanjaka izay nampiasan'Andriamanitra izay nolazaiko taminy koa. Eo zany Néhémie vao mizara zany vaovao mahafaly zany, dia ny vaovao mahafaly dia tsy ny miasa Andriamanitra, ny tanan'Andriamanitra no nahavitana ny asa. Hitantsika eo amin'ny slide eo moa zany ny hoe ny haitarika, zay no andikan'ny malagasy azy leadership. Haitarika tao amin'ny Néhémie dia ny mahatsapa sy mahita fa an'Andriamanitra ny asa, reconnaître son projet comme projet de Dieu. Ou même je dis autrement, reconnaître le projet de Dieu. Exhorter tout le monde à adhérer au projet. Zay le hoe intelligence collective, atsona ny olona andao fa tsy zany mirery no atson'Andriamanitra amin'izy ity. Za mpitarika fotsiny, mpitondra hafatra fotsiny, fa ny vahoakan'Andriamanitra ray manontolo no atsona hitsangana sy hanorina. Ny fahatelo amin'izany haitarika izay ilayntsika rehetrarehetra na ao amin'ny fiainan'ny tokantrano zany, na amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena, dia izao mampiseho hatrany fa Andriamanitra no mitantana ny zavatra rehetra. Témoigner de la providence de Dieu dans l'élaboration du projet. Lui, le maître des circonstances. Partager l'intérêt du projet, nous ne serons plus dans le déshonneur et rejeter tout fardeau. Zay no voalaza zany dia amin'ny 9:20 dia izao na izany aza misy an'izany fahaizana mitarika zany, zany haitarika teo amin'ny Néhémie zany dia misy hatrany ny fahavalo n'Andriamanitra izay anankiroa izy teny am-piandohana, Sanballat sy Tobia, fa miampy maromaro izy rehefa avy eo mitady ekipa. 9:20 amin'ny slide 3:20, slide 23, no ny renin'ny Sanballat Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo, tany hoe misy fanotelo indray eto zany miampy an'izy ireo lahy, efa reny izy ireo anefa zany dia nanaraby sy nanevatevanay izy hoe ino zao zavatra ataonareo zao, ikomy amin'ny mpanjaka nga ianareo. Dia namaly azy aho hoe Andriamanitry ny lanitra, izy no anambina anay ka hitsangana handrafitra izahay, fa ianareo dia tsy manana anjara na rariny
na fahatsiarovana kory aty Jerosalema. Andriamanitra ny lanitra, izy no anambona anay, izay fametrahan'ny an'Andriamanitra eo amin'ny toerana voalohany zany foana, azony natao ny teny hoe zany nahazo ny fahefana avy amin'ny mpanjaka, zany manana ny autorisation, zany manana ny permis de couper les bois, zany nahazo manamboninahitra mitatitra amin'ny soavaly, fa ny zavatra rangarangany sy avoitrany dia izao hoe Andriamanitra ny lanitra, izy no manambona ny asa, manambona ny olona, ka ahafahan'ny olona hitsangana sy handrafitra. Ny slide 420 dia mitondra antsika indray amin'ny fampiarana izany amin'ny vavaka, mba hahatonga ny asan'Andriamanitra zany mba tena hoe ho tafapitany amin'ireo zanak'Andriamanitra ary raisy no tena hoe fahasoavana no manao zany asan'Andriamanitra izany. Dia tatikajy indray no mitarika antsika amin'ny zany taribavaka izany. Itoy ary ny ranom-bavakantsika. Ny hira ataontsika amin'izany dia ny FFPM 627. Aorian'izay dia misy ny Tatimirado sy Malalatiana no hitondra ny vavaka. Aorian'ny andinin'ny faharoa dia Lova. Aorian'ny andinin'ny fahatelo dia Antsa sy Tatilanto. Manorika ny lohanay izay Jesosy, miara-mbavaka, migataka sy resaka aminao. Misaotra tokoa Jesosy ny amin'ny fanambinanao fa zava-bita rehetra amin'ny asa rehetra izay nakinao amin'ny fiainanay, nakinao amin'ny tokantranonay, nakinao amin'ny fiangonanay, nakinao amin'ny firenenay, dia ianao no manampy ny tsirairay, mamehery ny tsirairay ianao hiatrika sy hiady araka aminao, satria na mafy aza ny oza amin'ny fiainanay dia eo anilanay ianao. Misaotra ny fanambinana Jesosy eo, misaotra ny amin'ny soa rehetra izay menao anay, izay takatry ny sainay sy ny tsy takatry ny sainay. Ary mbola isaoranay ianao manokana ny menao anay ny ampitso ny projet rehetra amin'izao fiangonana izao, ny projet rehetra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ny projet rehetra amin'ny fiainan'ny firenenay, sy ny projet amin'ny fiainan'ny firenenay mandray anay ity. Tsisy miafina aminao Jesosy io, mandinika izany ianao, mahita ny asa saina tsirairay avy ianao, mandinika ny toetra ny tsirairay avy ianao, nefa matoky Jesosy fa ianao ny hiady, hiaro anay tsirairay avy ianao, anambina anay ianao. Dia misaotra Jesosy io, mba hoanitra kasitranao zany vavaka rehetra nataonay teto izany, dia amin'ny anaranao no angatanay sy anirinay ny vavaka nataonay. Amen.
Merci Seigneur encore pour ce temps de prière et de jeûne. Un temps qui nous permet de nous recentrer sur toi et le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur pur, un cœur prêt à entendre ta voix et à accepter ta volonté. Que notre vie soit bâtie sur toi, Seigneur, et que chaque pas que nous ferons soit avec toi. Épaule-nous comme tu le fais chaque jour, mais aide-nous surtout à avoir confiance en toi, confiance en tes projets que tu as pour nous et pour la FPMA. Fortifie-nous, Seigneur, à chaque épreuve que nous traversons et que nous traverserons, que nous puissions les prendre comme une étape à franchir plutôt qu'un fardeau. Que ce que tu as mis dans chacun de nos cœurs ne nous fasse pas peur, mais nous fortifie et nous fasse grandir pour former de belles choses. Tu vois, Seigneur, les besoins de tes enfants et de l'ensemble de la FPMA. Tu connais ce dont nous avons le plus besoin. Aide-nous à être forts et courageux et ne pas avoir peur lorsque tu nous appelles à te servir. Seigneur, que ce moment puisse nous permettre de nous rappeler les choses importantes dans notre vie que nous avons sans doute oubliées ou mis de côté. Seigneur, sois le rocher de notre vie. Amen. Prof, ce sera Louve qui priera pour nous. Nous prions. Seigneur, nous te prions d'encourager les personnes qui sont disponibles pour accomplir les projets de notre Église. Accorde-nous la confiance et la sérénité. Dirige-nous dans nos différents défis et préoccupations pour les surmonter. Donne-nous les ressources et les besoins nécessaires pour continuer à bâtir notre maison à ton image. Soyons toujours intègres et engagés à ton service. Et soyons exemplaires comme Néhémie au sein de notre paroisse. Merci pour tes bienfaits. Amen. Amin'ny andininy aorian'ny andininy fahatelo farany dia miantso any anja sy tatilanto isika. Amen.
mivavaka isika tompoko. Andriamanitro, saotra sy dera ary laza ny atolotra ianao satria tsy sasatra miteny aminay ianao isan'andro isan'andro. Tsy sasatra manoro lalana anay ianao. Eo foana ianao, Tompo, ampianaro izay hitombo finoana, hitombo toky aminao fa tsy handeha fotsiny amin'ny tenanay. Mampianatra anay ianao amin'ny alalan'ny tantaran'ny Néhémie, Tompo, mba hanankina tokoa ny fiainanay aminao. Maro ireo mety tahotra, maro ireo sakana mety tsy ahafahanay mandroso manao ny asanao. Kanefa Tompo, nasehonao fa dia raha miaraka aminao izahay matoky izay fa ianao no mitantana anay isan'andro isan'andro. Natahotra tokoa Tompo na Néhémie raha nantona ny mpanjaka hanao ny fangatana, kanefa noreseny tamin'ny vavaka izany, noreseny tamin'ny firaisana taminao izany. Ampy tokoa izay Tompo, tena hiaina ny fiainam-bavaka, hiaina ny teninao fa tsy zavatra mandalo fotsiny ihany ny zavatra ampianarinao anay amin'izao fotoana izao. Fa ninona Tompo mety asa lalovanay, tokony ataonay, dia ampio izay fa ianao no miara-miasa aminay. Ampio izay fa ianao no miaraka aminay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana, ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fanjakana, ianao ny tompon'ny zavatra rehetra sy nahary ny zavatra rehetra notokinay. Ianao ilay Andriamanitra mahery. Amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Amen. Tompo, dia mbola misaotra anao izay amin'ny fampianarana nomenao anay anio. Misaotra anao izay amin'ny vakiteny tao amin'ny Néhémie, ka ahafahanay mba manoro anay amin'ny asa rehetra ataonay. Mangataka aminao izahay, omeo hery, omeo izay ilaina ny tsirairay mba hanao ny asa soanao, ary ho atao amin'ny voninahitra irery ihany izahay. Ampio izahay mba tsy hamela izay mety mavesatra aminay, ka tsy andriandry intsony fa anao toy Néhémie, ka dia hanana fahatokisana anao, ka dia hijoro, tsy atahotra fa hanao ny asanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny amaranantsika ireo vavaka dia tsy kely fa zava-dehibe tokoa amin'ny fiainan'ny fiangonantsika, ny anokanantsika ny andro 27 ny volana Jona, izay efa fantatsika rehetra ho fotoana isaorantsika n'Andriamanitra noho ny nanomezany antsika izao toerana izao. Koa ny fandaminantsika dia ny hira FFPM 623 ny iraintsika amin'izany. Amin'ny andininy voalohany dia miara-mivavaka eny an-toerana tsororoa isika momba izany andro izany, ny fanomanana sy ny rehetrarehetra. Ary ny andininy faharoa dia Irina sy tonton Tovo ny tondra ny vavaka, ary aorian'ny andininy fahatelo dia Iravaka sy Tatianitra sy Ala. Eny ary. Amen.
dia ho toizatsika ary ny FFPM 623 andininy faharoa dia manasa ny Irina sy Tantantovy isika. Nous prions. Merci Seigneur pour ce temps de prière que tu nous donnes. Je viens devant toi Seigneur pour prier pour la préparation de la dédicace de l'Église. Seigneur, je prie pour te remercier de toutes les personnes que tu as chargées pour cette préparation. Seigneur, que ton esprit puisse les aider à œuvrer dans ta sagesse, Seigneur, qu'ils puissent avancer et préparer, faire tout ce qu'il y a à faire, Seigneur, sans difficulté, avec toi. Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire et je prie pour que les choses soient faites en ton temps, que nous n'ayons pas peur de manquer ou de tarder, mais que nous ayons pleinement confiance en ton temps, Seigneur. Je te remercie pour tous les responsables que tu as nommés. Merci parce que ces personnes font avancer l'Église et je prie, Seigneur, pour que toutes les choses qui doivent se faire se fassent à tes côtés, que, Seigneur, nos yeux soient fixés sur ce qui est essentiel et non sur les choses inutiles. Je prie aussi pour que tous les membres de l'Église puissent participer à la préparation de la dédicace, Seigneur. C'est en ton sein que je fais cette prière. Amen. Dia mbola tohizanay ry tompony vavaka asandratray aminao. Misaotranao indrindra izahay fa mbola menao fotoana toy izao dia ataonay amin'ny fifaliana izany, manokana fotoana mitondram-bavaka ny fanokanana ity tempolonao masina ity, satria tokoa ny ekenao ny daty izay narosinay teo aminao ny anokanana izany. Ankehitriny izay amin'ny fotoana ny fanomanana ny fikarakarana izay tsy mora, koa dia mitalao aminao indray izahay ho an'ireo tompon'andraikitra isa tokony avy, ireo mpikarakara rehetra, ireo tsy nikely aina miasa andreo manalina mitady ny hevitra maro isan-karazany hanatotosana izany fanokanana izany. Tsy ho voatanisana eto izany amin'ny andraikitra tsirairay avy, fa ireny rehetrareny ry Tompo dia angatahanay ilay fanampiana avy aminao, ilay fanahy masina izay manome hery, manazava saina, mitari-dalana mba ho amin'ny tsirairay avy ka hatotosa izany amin'ny fotoana izay efa voatondro. Izany no natao dia mba hisehoany voninahitra ao indrindraindrindra, mba ho mendrika izany voninahitra ao izany ary ho fantatra fa miorina eto ny fiangonana malagasy izay manana anjara amin'ny fahasoavana, amin'ny famonjena avy aminao. Dia anao no tera sy haja ary voninahitra. Saotra Tompo. Amen. Ataontsika ny andininy fahatelo dia mandroso am-bavaka arantsika Laoli Ravaka sy Ala.
dia mbola velom-pisaorana anao hatrany tokoa izay ry Andriamanitra raina izay ny an-danitra tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy mpanjakanay ianao. Misaotra anao indrindra izay Tompo fa Andriamanitra tsara tokoa ianao ary mpanao tsara indrindra koa. Misaotra ny nanomezanao anay izao trano tsara sady soa izao, soa sady tsara tokoa Tompo, satria nahoana eto no amola volanao ny fanahinay mba hahazahoanay ilay fiainana mandrakizay. Ary dia mbola te hitaona olona maro be eto amin'izao trano izao ianao Tompo mba handova izany fanjakanao izany. Ary dia mangataka izay ankehitriny Tompo, esory aminay ny fizahozahoana, ny fiheveran-tena ho zavatra, fa tsy misy anay izay rehetra omenao anay, fa anao avokoa no ampidraminao anay. Ary dia mangataka hatrany izahay Tompo, ny tantananao amin'ny tananao mahery anay tsirairay avy izay ho avy amin'ny fotoana ny asabotsy 24 Jona io, hideran-kalaza ny voninahitra ny anaranao masina, ka ny fotoana rehetra, ny programa rehetra izay kasainay Tompo, dia fikasana ihany ny anay fa ianao no tompony fahatanterahana rehetra ny amin'izany. Ka na ny fotoam-bavaka, na ny fiaraha-mihinana sy misotro, na ny fikoranana izay kasainay atao, dia mba hoanitra manopofina ankasitrahanao, ary dia ny voninahitra ao irery ihany Tompo no hisandratra amin'izany fotoana izany. Ary dia ianao koa Tompo no hitantana ny olona tsirairay avy izay ho avy hanome voninahitra, hideran-kalaza ny anaranao masina. Misaotra indrindra Tompo malalo amin'ny anarantsonao be voninahitra nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ry Tompoandriamanitra, mbola mivavaka sy mangataka aminao izahay eny amin'ny tontolo andro ny asabotsy 24 Jona. Ny ankatanay aminao Tompo dia mba ho androm-pifaliana tokoa io andro io, dia ny fanahinao masina no ankatanay hitaritarana anay ny amin'ireo asa marobe izay miandry anay, ny amin'ireo commission izay efa manana ny andraikitra tandrify azy. Dia aoka Tompo izahay izay efa manana an'izany andraikitra izany sy ireo namanay rehetra mba hanao an'izany asa izany, ampandeverana sy ampifaliana ary koa ampitiavana. Aoka Tompo, tsy ny amin'ny herinay na ny fahaizanay no entinay manatanteraka ny asa, fa aoka ny fitiavanao Jesosy Kristy ihany no manosika anay hanao izany asa izany. Dia apetraka fiainam-palatananao Tompo ny tontolo andro rehetra, aoka tsisy ho hita afa-tsy ny voninahitra ao irery ihany, fa ny mahay olombelona anay sy ny mahaizanay Tompo dia aleo hipirina, fa ny ianao Jesosy Kristy no aoka hisandratra mandritra ny fotoana ny asabotsy io. Dia ho anao irery ihany ny dera sy ny azara ny voninahitra, Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Amen. Alohan'ny andraisantsika ny tsodrano dia manasa antsika hifampitatana hanao boribory. Ary rehefa mandray ny tsodrano tsika dia iredina ny hira fanampiny 220.
zao ary no tsodrano avy amin'ny tompontsika zay toy nefa tamin'ny maraina ihany le teny a raha miainy tsara ny feon'ny tompo andriamanitra ao ianao a ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra dia asandratry ny tompo andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao a so azonao zao fitahiana rehetra izao ho tahiana ianao ao an-tanàna ary ho tahiana ianao any an-tsaha ho tahiana ianao raha miditra ary ho tahiana ianao raha mivoaka ny tranonao hovahan'ny tompo ho anao ny lanitra zay trano fitehirizan-tsoa ka andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany ary ho tahiny ny asan'ny tananao rehetra ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa dia tsy mba hisambotra dia ataon'ny tompo ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha miaino ny didin'ny tompo andriamanitra ao zay omeko anao anioka mitandrina sy manaraka azy dia ny fiadanan'ny tompony ho aminareo hatramin'izao ka ho mandrak'izay ilay fiadanan'andriamanitra zay mihoatra ny fahalalàn'olombelona rehetra no hiaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'izao ka ho mandrak'izay amen.
Thank you.